tenin'Andriamanitra solika vitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Dia faly indrindra mbola mifampiaraba aminareo havana rehetra izay nataon'Andriamanitra ho mpiray dinidinika amin'ny alalan'ity fandarana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Ny loha FDB izay narositsika hodinina mandritra ty herinandro tiavintsika ity dia ny hoe Andriamanitra no tompo, Andriamanitra no tompo, ary miaraka amin'izay indrindra amin'ity andro talata 3 novambra ity dia sokafantsika ifijerintsika amin'ny hoe ny tompo mahalala ny azy, ny tompo mahalala ny azy, dia izy mahalala ny olony dia izay rehetra nandray azy ka nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny filazana fa tompo Andriamanitra na Andriamanitra no tompo dia azontsika dika amin'ny FDB vitsivitsy toy izao manaraka izao. Ny voalohany dia ny fanekena ny fisian'Andriamanitra pahary izao rehetra izao. Andriamanitra pahary zao rehetra zao. Milaza zany fa tsy misy na inona eto amin'ity tany ity zavatra tonga ho azy ka tsy noforon'Andriamanitra. Maneho ny fiandrianana mahatompo azy indrindra zany dia izy zay pahary fa tsy nohariana. Ho anza mety ho diso hevitra fa izy na izy tena na ny olona tsiraray zany no tompon'izay zavatra ananany, dia hoy ny tenin'Andriamanitra aminy manao hoe fa tsy nitondra na inona ho amin'izao tontolo zao isika, sady hita fa tsy hatondra na inona hiala. Timoty voalohany toko 4:7 zany. Rehefa zany dia hoy ny fantaniana, inona tokoa moa ny tombony azo ny olona tamin'ny nanangonany zavatra rehetra eto amin'izao tontolo zao, kanefa averina sy apetraka eo am-pelatanan'izy tompony ihany zany. Ny FDB faharoa ny momba ny filazana fa tompo Andriamanitra na Andriamanitra no tompo dia ny fanekena fa Andriamanitra no mpiahy zao rehetra zao. Andriamanitra no mpiahy zao rehetra zao satria asa ny tanany avokoa izao rehetra izao. Fa tsy hoe pahary fotsiny ihany izy fa mpiahy izay no hoariny koa. Misy mantsy ny sasany mety mihevitra fa efa nomen'Andriamanitra antsika olombelona ny zavatra nohariny ka avelany mba hanaovantsika arak'izay tiavantsika azy. Ary dia raisy ny arabaky teny reteny eo amin'ny boky ny Genesis toko 1:20 ka hatramin'ny 70 izay tsara vaketsika manokana. Ny marina araky ny konteksta nefa dia fitokisana napetraky ny tompo tamin'ny olona zay nohariny dia no izy tompo nahary azy tahaka ny endriny sy araky ny tareny, araky ny voatondro ny 9:20 amin'ny Genesis toko 1 io dia izy ho zanaka mahatoky ka manao ny sitrapony rainy izay niteraka azy ary miray antoka aminy sy mandeha araka ny lalany fa tsy hanao arak'izay sitrapony nalazain'ny sasany hoe daniny fony samy irery. Dia ao koa aza reo zay miteny fa Andriamanitra dia fa sasatra ny namorony zao tontolo zao ka dia avelany ivoisamirery ny ataony sy ny tantarany ny olombelona. Ahoana hoy ny tompony amin'izany? Tsotra ny valiny, ny zanako sy ny asan'ny tanako ho izy dia aoka ho adidiko ihany. Isaia 5:1. Fa ny fanoerana n'Andriamanitra pahary eo amin'ny fiampianan'ny olona dia tsy inona fa miteraka fahabangana lehibe sady loharam-pahavoarana tsy tokony tsy foroana ho an'ny taranaky ny olombelona. Marina indrindra ny teny Jesosy manao hoe
raha misy araka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Filazantsara araka ny jaonina toko 510 ny 15 tapany faharoa. Fa efa niteny indrisy ny tompo nanao hoe efa nitaiza sy nahalehibe zaza haho kanjo niodina tamiko ireo. Isaia toko 1:12 tapany faharoa. Ny marina dia mila piaro sy piahy isika olombelona am'izay kasaitsika sy veritsika atao, fa mamitaka ny mizaka ny fahaleovantena mandeha irery na entina amin'ny herin'ny tena sanyrery. Fa voasoratra hoe fa tsy an'ny olombelona ny lalan-kalehany na ny mpandeha ny alavorary ny diany. Jeremia toko 10:13. Ambony ary tsy takatry ny saina ny antoka sy ny fiahina zay omen'Andriamanitra ny olona riavako. Tompo tokoa izy izay nahary zao rehetra zao ary tsy manadindra ny mariny. Tsara indrindra ny zavatra ny mariny hitany ny soratra masina, fa zay rehetra nataony indro tsara indrindra zany amin'ny Genesis toko 1:30. Ary izany mahatsara azy zany mbola mahavonina ny tompo na dia tompo azy andahatena iahy sahirana mba halavorary ny fiampiainatsika, ny fizotra ny lalantsika, mba hirehareavatsika ao amin'ny fiadanana zay omeny toy ny tany amin'ny Edena fehizay. Ary ny fanompoana na atao hoe servisy zay ataon'Andriamanitra ho antsika dia maimaimpona, tsy misy fetra, tsy misy fepetra, satria Andriamanitra fitiavana izy. Araka izany ny tena mpiantoka tsara sy pia mahafatrapo indrindra dia mazava fa izy tompo Andriamanitra, lay mpamorona tena mahalalatra amin'ny antsipiriny ny zavatra zay nohariny sy ny foroniny dia ny lafim-piainantsika manontolo amin'ny maha-olona antsika. Fa amin'izany dia hoy ny teny mpahendrena zay nataon'ny mpanao salamo manao hoe raha tsy Jehova no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Salamo 7:20 zany teny zay milaza fa tsinitsinina avy tokoa ny asa sy ny zavatra ataon'ny olona raha tsy Andriamanitra no momba azy ka manambina izay ataony. Hevitra fahatelo izay milaza fa tompo Andriamanitra ary azy ny olony sy fantany rahateo. Tsy inona izany fa ny fanekena an'Andriamanitra tompo ho mpitsara izao rehetra izao dia ny amin'ny fomba nanaovan'ny olona ny zavaboarin'Andriamanitra io ny tsarainy. Milaza izany fa Andriamanitra tokoa no tompony izay nohariny, fa ny olona dia pindrana ihany ho sika, ary dia ny amin'izany mampindrana azy zany indrindra no mbola ampamohan'Andriamanitra azy zay nanaovany ny asa ny tanan'Andriamanitra eny hatramin'ny teny azy zay tonon'ny lelantsika, satria Andriamanitra no namorona ny lela. Milaza zany rehetra zany fa manana adidy isika olombelona iahy izay rehetra ny hoharian'Andriamanitra. Eo ny zavaboary dia ny tany sy izay rehetra eo aminy, fa eo indrindrindrindra ny tenantsika olombelona zay ny hohariny hitovy endrika aminy sy nataony ho trano fanahy. Araka ny filazan'ny Petera ny Petera 1:1-5. Ary tsy misaraka amin'izany ny namantsika zay nataon'ny tompo hitovy endrika aminy koa. Tsy kely amin'Andriamanitra ny fiahintsika ny namantsika riavana, ka tsara raha ifampahazevantsika eto indray ny baiko zay nomeny araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao, aza mitsangana handatsaka ny rano namanao. Izao ny Jehova, aza mankahala ny rahalahinao amin'ny fonao, mananara dia mananara ny namanao mba tsy azonao heloka noho ny aminy. Aza mamaly ratsy na manao lolom-po amin'izay iray firenena aminao, fa tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izaho no Jehova, izaho no tompo. Levitikos 7:7-12 fa iza tokoa moa no afaka hiteny hoe an'ny tompo aho, na koa ny tompo mahalala ahy, raha tsy azo tarafina eo aminy
ny fitiavan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Jaona voalohany toko faefatra ny 4:9. Ny farany amin'ny evi-dehibe zay tsoahana fa hoe Andriamanitra tokoa no tompo, dia milazantsika fa ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny fiasan'ny fahefany amin'ny matompo azy dia tsy vitany mahapahary sy mpitsara azy, enina dia tompo-pahefana fenony amin'izany tokoa aza izy. Fa ny fahalebiazan'Andriamanitra zay tampony indrindra, raha azo lazaina toy izany, dia ny mahatompo ny famonjena azy, famonjena ny mpanota zay nisairanany hatramin'andrany an' Jesosy Kristy zanany, hanao fanatitra ny tenany ho solovoina ny mpanota, dia avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Jaona voalohany toko 2:2 zany. Koa tsy fahefanandringana ny faharatsiana fotsiny ny fahefan'Andriamanitra, fa fahefana hamonjy noho ny fitiavany sy ny fiantrany ny olombelona mba tsy haharingana azy. Mazava ny fanambaran'ny filazantsara ny famonjen'Andriamanitra manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy hitokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Filazantsara ny Jaona toko 7:9. Dia riavana ho fezitsika izao dinika zay manorina tokoa ifinotsika, dia ny fahalalantsika an'Andriamanitra ho tompo zay inotsika ary mahavonjy atsika sy mitahy antsika. Tompo Andriamanitra, na koa hoe Andriamanitra no tompo, koa dia mendrika ny hatahorana sy tompoina izy. Miaraka amin'izany dia raim-piantsika indrindra koa izy, ka tokony ho diavintsika indrindra. Ary amin'izany ny tompo dia mahalala ny olony, zany hoe tsy hanadino azy. Fa ho an'izay fanandray azy dia toky no mbola homeny manao hoe amin'ny anaran'ny tompo: mpanompoko ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariko. Isaia 40:7. Ary ho indrindra Jesosy: ny ondriko mihaino ny feoko, ary izaho mahalala azy, ary izy manaraka ahy. Filazantsara ny Jaona 10:7. Isika zay tsy mbola mahalala an'Andriamanitra ho tompo kosa, dia antsony hiavana aminy. Fa hoy Jesosy: manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiaino ny feoko, ary ho tonga andiny ray izy sady iray ihany ny mpiandry. Jaona 10:20. Koa ho antsika rehetra zay vonina ny andray an'Andriamanitra ho tompo, satria tompo tokoa izy, ary ho antsika miaraka amin'izany zay mbola te hanaraka azy, dia ho izy: aza matahotra hianao, fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ahy ianao. Ho voninahitran'Andriamanitra ray ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao
fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.